olona misy 320 amin'ireo fitonjato natao fitiliana maimaim-poana nahitana sorotsaretina diabeta tany amin'ny distrikany Tomasina faharoa sy Brickaville. Fantatry ny farany herinandro teo nandritra ny fanatanterahana ny hetsika fanentanana diabe adina amin'ny aretina diabeta no tanterahany fikambanana Amadia andia malagasy miady amin'ny diabeta ty amin'ny faritra Tsinanana. Tanjona efatra lehibe no tratrarina tamin'izao fitiliana maimaim-poana ny aretina diabeta amin'ny tetivohitra izao, hoy ny mpandrindra-paritry ny Amadia Dr Andriamanonga Samari, dia ny fampafantarana ny fisian'ny aretina, ny fanentanana ny olona hanao fitiliana, fanangonana ny tontanisa ary fanamafisana ny fiaramiasa ny fikambanana Amadia sy ny sampandrarahany ny fahasalamana. Toerana enina nanaovana ny fanentanana dia ny tao fagnandrana Ambodibonara, Ampasimadinka, Mahatsara Ambodisovoka, Savalaina ary Brickaville. Ka ireo olona fitonjato resy lahatra tamin'ny fitiliana natao nahitana fa 370 nitondra ny sorotsaretina diabeta ary dia nomena ny torohevitra ara-pahasalamana. Faniriany talepatritra ny fahasalamana aty Antsinanana sy ny lefitry lehibe ny distrika Brickaville ny anaovana ny diabe ny diabeta andian'ny faharoa any amin'ny komina Sarodalana sy lavitra andrina. Fantaro fa ny tany siramamy ao amin'ny raha 7 millimol isaky ny litatra ho an'ny olona tsy ny sakafo, 2.10 millimol isaky ny litatra ho an'ny olona efa avy ny sakafo, hanaovana fitiliana no mamaritra fa diabetika ny olona iray. 20 taona kosa izao nijoroan'ny Amadia nanaovany ny asa teto amintsika.